dia mpifaliana sy ampitiavana hatrany hatrany indray no hanolorana arahaba mba hampiraritsoa tsika mianakavy tsy hakanavaka manaraka ny fandarantsika eto amin'ny MCTV amin'izao ora sy fotoana izao. Pasteur Toujorana Vagomanana avy ato amin'ny fiangonana Fiainam-baovao amin'ny Kristina no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana hoe fiainam-baovao izao, ary iveriko fa tsy kisendrasendrana hoe fifanojon-javatra satria ny lohahevitra ara-panahy fampahirezantsika eto teny hoe Pentecoste sy ny fiainam-baovao. Dia aloha tsika ary hiariva avaka avy hatrany dia handroso ao anatin'ny hafatra ny tenin'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra iray mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria nomena tombon-tsoa-pahasoavana tafahoana amin'ny hatsarany teninao indray izay hitondra fahafenoan'ny fanahy masina, hitondra fiainam-baovao, fiainana be dia be ho amin'ny tsirairay avy izay mampandroso an'izao hafatra izao. Tahina ny fanambarana ny teny Tompo, hitondra soa tsy takatry ny saina. Amen. Iresakantsika vetivety ny amin'ny hoe inona marina moa ny Pentecoste ao anatin'ny minitra vitsy. Ny Pentecoste dia fankalazana sy andro firavoravona nasain'Andriamanitra ny tandremana ny vahoaka an'Israely tany amin'ny andron'ny testameta taloha. 7 herinandro no ankalazana anazy io amin'ilay fotoana hoe miaka-bokatra iny mihitsy na mijinja vokatra izany, dia asain'Andriamanitra manao andro firavoravona fety be izy ireo ary mitondra ihany koa fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia manambara mazava tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 izay mba ovaka itsika vetivety vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary noho ny tonga ozy ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonana. Ary nisy lehilahy maro mitarihana afo nisy eo taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany 14 ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Tamin'ilay andro firavoravon'ny Pentecoste mihitsiny, rehefa nivory tao amin'ny efitra ambony ny apôstôly, nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina. Ary ozy ny Baiboly hoe samy feno fanahy masina izy ireo. Teny aminao ary havana, nanomboka teo niova amin'ny tantaram-piainan'ny apôstôly, nanomboka ny fiangonana voalohany. Le olona saritahotra, le olona natahotra ny apitsony lasa nanam-pasahiana, nanana hery tsy ahisakanana, nanana hery tsy ahazavaina, nanana fiadanana anaty ry havana. Izay ilay antsoina hoe Pentecoste, fiainam-baovao. Manao ihany koa izay manaraka an'izao hafatra fo izao. Mila amin'ny Pentecoste ianao dia ilay fahafenoan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao, izay ahatonga anao olona manam-pasahiana hitory ny anaran'i Jesosy, ahatonga anao tsy kristianina anany amin'ny ainao, anany amin'ny apitsonao, fa tahaka an'ireto apôstôly reto tsisy natahotra ny ainy, tsisy nanany amin'izay hoanina sotafiana, fa nandeha teny tontolo teny izy ireo, nitory ny filazantsara. Ao amin'ny toko 5 ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly aza moa dia ambaran'ny Baiboly fa ilay Petera taloha, olona saritahotra, nandahan'i Jesosy ny telo rehefa nandray ny fanahy masina izy tamin'ny Pentecoste, nialoko Petera ihany ry havana dia afaka nanasitrana ry olona marary be napetraka teny amin'ny lalambe. Inona moa dikan'izany? Niova tanteraka ilay fiainana, niova tanteraka ilay tany anaty, lasa olona mahery, lasa fitahiana ho an'ny hafa, lasa fanasoavana ho amin'ny mpiarabelona. Ao aoriana ny Pentecoste ihany koa ianao dia ho fitahiana ho amin'ny firenena, ho fitahiana ho amin'ny mpiarabelona, fitahiana ho amin'ny ankonanao rehetrarehetra ianao ny amin'ny fizaranao filazantsara, arahana porofo azo sapahitanana dia ny fietsehan'ny herin'Andriamanitra izay tondra fahagagana sy famantarana izany. Amarana sady amin'izao fotoana izao tsy ho fankalazana, ho fe-fankalazana zany ny Pentecoste ho antsika kristianina, fa expérience moa ny teny vahiny, traikefa anankiray ary tsika iaina ny indray-pandeha indray mba ho feno ny fanahy masina zasy ianao ahita fiovana ary ho fantsona hitondra fanovana ho amin'ny tontolo manodidina izany. Avelao mba hivavaka ao anao, mba ho Pentecoste ao anao ity fotoana ity. Jehovah-Andriamanitra iray vavaka manokana amin'anaran'i Jesosy mba hiona amin'ilay Pentecoste nandraindray ny tsiraray avy, hiova fo, hiova saina, hiova fiainana, hiova ho amin'ny fahatsarana ny zavatra rehetra amin'anaran'i Jesosy. Amen. Dia teny aminao ity ilay Pentecoste fiainam-baovao ho anao ary lasanao tsy resiny ho avinao. Dreams on the beat.